patron reo de zany tsy haiko ny anaran'iny ny zanak'ondry no naniraka ny mpitondra fivavahana hanao ny asa fitoriana ny anarany ary ny anarany no tokony hotorian'ny mpitondra fivavahana zany ny tena zavatra tena tokony ataotsika mpitondra fivavahana raha misy mpitondra fivavahana na mpampianatra soratra masina mijery an'ity fandaharana ity ny anarany avindrindra sy anara zanak'ondry iny tokony hotorianao sy hoentinao sy ampafantarinao ny olona fa tsy ity anarana diso ity efa misy profeta be no entina teto mahadiso an'io anarana io ka tsy edikevitra firintsony ny makasika an'izany satria mety misy ihany koa ny tsy mazaka an'izany zavatra lazaiko izany ande ovakiko ny atao mibokiny enoka fa ao ny manambara ny nahatonga ny fivavahana lasa tsy hita intsony izay tena marina vakiko ny atao mibokiny enoka toko 17 enoka toko 17 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 zao ny vakany teny dia nandeha enoka ka nyteny tamin'ny Azazel tsisy fiadanana intsony ho anao fa maizina lehibe no notononina ho anao ka amatotra anao tsisy fitsaharana intsony na famindrampo na famelan-keloka no ny fampahoriana izay nampianarinao satria nampianarinao anohitra ny avindrindra ny olombelona anota sy ampahory ny mitovy aminy efa nazavaiko teto fa nisy anjely nidina teto ambonin'ny tany nanambady ny zanakavavin'ny olona ary niteraka atao hoe Nefilima na rapeto ao amin'ny Genesis toko 9 ny manambara zany ho atsika zay tsy naharaka ny fanjavana hatramin'ny voalohany fa ato ny boky ny Enoka kosa de mitantara ny atsipiriany ny zavadoza no entin'ireo anjely reo nanomboka tamin'ny fotoana niterahany sy nanohizany taranany fiainana teto ambonin'ny tany ary Azazela de nampianatra ny olona hanota sy anohatra ny avindrindra ary nampianatra ny olona hifampahory raha vakina ny Enoka toko 10 eo amin'ny andininy 12 de zao ny vaky ny teny hoe fa voaloto ny fampianarany Azazela ny tany noho izany de izy no tomponantoka am'ire eloka rehetra izay nataony Enoka toko 10 andininy 12 izay ny vakiko izay Azazela de isan'ny anjely iray izay atao hoe lehibean'ny anjely tany andanitra tany ary nidina teto ambonin'ny tany niaraka tamin'ireo namany nanambady zanakavavin'ny olona Azazela de nampianatra ny olona hanota sy andika ny didin'ny avindrindra ary nampianatra ny olona hanohatra ny avindrindra Azazela ihany koa de nanangana nio fivavahana tamin'Jesosy na tamin'ny Jesosy na tamin'i Jesosy fivavahana natsangany Azazela sy fivavahana napetraky Azazela anoherana ny avindrindra io fivavahana io izany eny mahatonga an'io anarana io azo ovaovaina sy ampiasaina am'izay fitenim-pirenena isan-karazany tiana anonona anazy fa ny anarany avindrindra sy anara zanak'ondry tsy azo atao an'izany tahaka ny anaranao io tsy azo ovaovaina de tahaka zany ihany koa ny anarany avindrindra sy anara zanak'ondry fa ny anarana izay natsanga ny Azazela ivavahan'ny olona rehetra era zao tontolo zao de efa hatramin'ny andron'ry Azazela nidina teto ambonin'ny tany io anarana io no azo ovaovaina arak'izay firenena mampiasa an'io anarana io ny tanjony nefana ao anatin'io anarana io dia ny andraisan'ny olona rehetra nio anarana io na ny kely na ny lehibe na manan-karena malahelo izay ny tanjon'ilay fanahy ao anatin'io anarana io ka na mihinana biby maloto ianao na tsy mihinana ianao na manaja ny sabaty ianao na tsy manaja ianao de ataon'ilay fanahy ao anatin'io mavita fahagagana avokoa zany ne zavatra tokony hodinianao misy fiangonana maro eo akaikinao eo amin'ny commune misy anao mety misy tsy latsaky ny 3 na 4 farafakely ny fiangonana misy eo ary misy am'ireo manaja ny sabata misy am'ireo manaja ny alahady ho andro fivavahana ny manaja ny sabata tsy mihinana andreo zava-padina voarara lalàna ny tsy manaja ny sabata kosa fa manaja ny andro alahady ho andro fivavahana mihinana andreo zava-padina ireo fotom-pampianarana tsy mitovy zany fa rehefa tonga eo mpitondra fivavahana iray manaja ny sabata ny olona marary dia azo n'ilay mpitondra fivavahana ataony manasitrana niny marary iny amin'io anarana io
de rehefa makary am'ilay tsy manaja ny sabata sady mihinana andre zava-padina voararany lalàna rehefa tonga any ko ny mararina ny olona misy fanamaloto akiray a de azo lay mpitondra fivavahana atao ihany ko ny manasitrana niny na de ny inona biby maloto sy tsy manaja ny sabata ara iny mpitondra fivavahana iny ilay fanahy ao anaty a no miasa ao anatin'izany fa tsy hoe le mpitondra fivavahana no navita fahagagana fa ny fanatao anatiny no nanao an'lay famantarana sy fahagagana ka na mihinana biby maloto na tsy mihinana lay mpitondra fivavahana na manaja ny sabata na tsy manaja dia mahavita famantarana sy fahagagana amin'io anarana io mbadin'io zany zavatra misy zany raha lasranabavy de mieritsereta tsara ianao mijery an'ity fandraharina ity a fa zava-dehibe amonjena ny fanahinao sy ny fiainana mandrakizay anao a izao zavatra hoentina izao voalaza ao am'bokiny ianao ka fa ny anjely nidina teto ambonin'ny tany nanambadiny zanakavavin'ny olona no nampianatra ny olona anohatra ny avondrindra nampianatra ny olona andika ny didin'ny avondrindra nampianatra ny olona ifamono nampianatra ny olona anamboatra nyreo fitaovam-piadina isan-karazany izay famonon'ny olona ireo jereo fa mifamono ny olona era zao tontolo zao amin'ny alalany zavatra nataony ihany ka ilay fanahy ao anatin'ny olona io mitondra ny olona ifamono fa ny vatatsika de fitaovana fotsiny ary matetika amin'ny teny an'izany hoe ny fanahy ao anatinao no mibaiko anao zavatra fa ny vatanao fitaovana mihetsika fotsiny vatanao ka arakarak'ilay fanahy ao anatinao ny zavatra ibaikony anao de misy ny olona atao hoe tsara toetra na tsara fanahy misy kosa ny olona atao hoe ratsy toetra na ratsy fanahy miankina am'izay fanahy ao anaty izany zavatra izany voalaza tao mibokiny ianao ka avokoa ny fanahy mipetraka ao anatin'ny olona na ny ao anatinao io azy de voalaza ao anatin'ny bokiny ianao ka izany zavatra izany tapitra ny ora eto ampelatanana amin'ny fotoana manaraka indray azavaiko misimisy kokoa ny zavatra mbola tsy nazavaina ao anatin'ny bokiny ianao ka de ny makasika anareo zavatra napetraky ny anjely sy natsangany teto ambonin'ny tany nampianariny zanak'olombelona azavaiko ihany ko ny antony na tonga ny avondrindra ifidy any Abrahama sy ny antsony Abrahama ny ala tao amin'ny tany nisy azy ary ny fidy any Abrahama anangana fivavahana ho azy satria misy antony na tonga ny avondrindra ampijoro an'izany Abrahama izany mbola ho azavaiko ihany ko inona ny antony nanomezana ny lalàna tamin'ny vanim-potoana manahoana ny olona natao hoe eo ambany lalàna ary tamin'ny vanim-potoana manahoana setrony ahoana indray natao hoe eo ambany fahasoavana satria mikorotana ihany ko ny fampianarana rehefa tsy voafehy sy tsy fantatra izany zavatra rehetra izany mametraka mandra-pitafalony amin'ity androany ity amin'ny manaraka indray fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny bokiny enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambadiny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay